Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Mitaky fanahafana ny Kristy, ny fanarahana ny Kristy. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Marobe tsika no mitonina hoe kristianina, ary tsara zany. Ny dikany hoe kristianina dia hoe mpanara-dia any Kristy. Kanefa move ny fiainantsika, manahaka ny fiainan'ny Kristy izay arahantsika tokoa. Satria rehefa jerevanao ny baiboly grika, ny teny hoe manahaka dia azo adika koa hoe manaraka. Be dia be ny baiboly izay mandika an'izy koa hoe manaraka. Zany hoe tsy misaraka zany hoe manahaka sy manaraka zany, fa rehefa manaraka azy ianao dia tokony hanahaka azy koa. Ary tsika zanak'Andriamanitra, ny dikan'izay ny fomba an'Andriamanitra, ny fisainan'Andriamanitra, ny toetran'Andriamanitra zany ny tokony ho toetrantsika, makatahaka amin'io Andriamanitra io isika. Ary tena mampirisika antsika an'izany mihitsy ny baiboly. Any amin'ny Efesanina toko voalohany, toko 5:1 dia milaza izy manao hoe koa amin'izany aoka anahaka an'Andriamanitra ianareo izy. Zany hoe tena tokony ho ataontsika référence Andriamanitra, modely Andriamanitra, tahaka ny zanaka malala ozy izy. Le zanaka malala io dia Jesosy Kristy no azo ambara amin'izany koa. Zany hoe aoka anahaka an'Andriamanitra tahaka ny Jesosy Kristy isika. Jesosy Kristy zany rehefa tahafintsika dia manahaka an'Andriamanitra koa tsika ao anatin'izay ny dikany. Ary zany nambaran'i Paoly any amin'ny Korintiana voalohany toko 2:1 ny teny mihitsy izy manao hoe aoka anahaka ahy ianareo tahaka ny anahafako any Kristy. Zany hoe Paoly dia tena olona nanahaka ny Kristy mihitsy. Filozofia kristianina zany, fotom-pisainana kristianina zany. Dia ohatr'izany koa ny Efesianina toko 4:7 dia haintsika tsara hoe ny tanjontsika dia nahatonga antsika ho lehilahy lehibe, mahatratra ny ohatry ny alehibe ny fahafianoan'i Kristy. Ny ohatry ny alehibe zany hoe ny ohatra izay alaintsika tahaka zany amin'ny fahalehibeazana dia i Kristy. Dia izay ny tanjontsika manatratra an'izay any Kristy izay. Dia ohatr'izay koa ny Efesianina toko 4:7 manao hoe ianareo kosa hozy izy dia tsy mba toy izany no ny anaranareo any Kristy. Misy zavatra ianarana mihitsy amin'ny Kristy, misy zavatra dinihana amin'ny fomban'i Kristy dia izay no tahafina, izay no atao hoe manaraka azy. Dia ohatr'izany koa ny Jaona toko 4:12 ny Jesosy no ny tenany iny amin'ny hoe izay mino azy izy ny asa ataoko no ataony koa. Zany hoe manaraka, makatahaka ny asa izay nataontsika rehefa miaraka aminy. Zany ny rehetrarehetra zany no maneho amintsika fa zava-dehibe io fanahafana any Kristy io. Reto misy zavatra vitsivitsy izay tsara ho fantatsika mahakasika an'io fanahafana any Kristy io. Ny voalohany dia izao misy fiovana ry havana ateraka izany hoe manahaka ny Kristy zany. Jereo tsara fa ny olona anankiray rehefa hoe te hanahaka na hoe te hakatahaka anao kopikole olona anankiray izy dia dikan'izay miova daholo ny fiainany iray manontolo, na ny volony, na ny fomba fiakanjony, inona miova daholo manaraka an'ilay olona tahafiny izy zany ao anatin'izay. Ny tahaka izany koa tsika rehefa hoe manahaka ny Kristy isika, misy zavatra miova be dia be mihitsy ateraka izany. Miofo ianao, zany hoe ilay maha ianao anao zany takona tsy hita fa i Kristy indray zany no hita. Kristy zany no miseho fa ianao zany takona tanteraka. Ary zany nambaran'i Jaona any amin'ny Jaona toko 4:17 manao hoe izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa hozy izy tsy maintsy miaina. Dia mbola izany koa any amin'ny Romanina toko 2:20 ry Paoly dia tena nilaza mihitsy ny amin'ny hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy eo ambony hazo fijaliana tsy izaho intsony no velona fa i Kristy no velona ato anatiko. Zany hoe ilay maha ianao anao zany tena ahetrinao mihitsy rehefa hanahaka ny Kristy ianao, fa ny toetran'ny Kristy zany no aseho anao, ny toetran'ny Kristy zany no hita avohitranao eo amin'ny fiainanao. Dia ohatran'ireny olona hoe manao kopikole ireny, satria izay moa ny azahoantsika azy dia lasa tsy fantatra intsony izy te olo ty, fa lasa ohatrany hoe ilay artista izay tahafiny indray no hita. Ohatran'izay zany hoe manahaka ny Kristy. Ary io zany ny antsoina hoe fitombona ara-panahy. Isaky ny miakatra tsika isan'andro manahaka ny Kristy, mitady anao izay hitovizantsika amin'ny Kristy dia miamitombo ara-panahintsika zany izay no dikany. Izay ny voalohany. Ny zavatra faharoa koa dia tsara fantatsika dia hoe amin'io fanahafana ny Kristy io dia misy fahatsarana amin'ilay izy. Matoa ianao manahaka zavatra anankiray na makatahaka zavatra anankiray dia misy zavatra mampitsiriritra anao zany ao. Misy zavatra tianao ao, misy zavatra tianao hitovy amin'ny an'iny olona iny eo amin'ny fiainanao. Dia tahaka izany i Kristy antsika no référence. Izy no modely tsara ilay tahaka indrindra amin'ny zavatra rehetra ary tena napetraka ao amin'izany mihitsy izy. Dia izao ao anatin'izany ohatra ny fanetretenany ianarantsika zany. Any amin'ny Efesianina any amin'ny Filipianina toko 4:5 dia misy ilay teny hoe aoka ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa
fa izy na dia nanana endrika amin'Andriamanitra raha dia nifoanany zany a naka endrika hitovy amin'ny olona izy dia rehefa fanetretena ny Kristy zany tokony ho alaitsika tahaka izay hoe makatahaka azy tsika manahaka azy zany tsika dia ohatra koa ny fanompony rehefa nanasa tongotra ny mpianatra izy any amin'ny Jaona 7:10 dia nilaza mihitsy hoe fianarana no nomeko anareo izy mba hanaovanareo tahaka izay nataoko taminareo zany hoe manao tahaka le nataon'ny Kristy zany a izay koa natao hoe manahaka azy amin'ny fanompony ary zany ny tena toetrany zany dia zany koa ny tokony ho toetrantsika le mifanompo dia ohatran'izany koa ny fitiavany ary tena ngezabe io Jaona 7:10 itsika tsara hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra ny zao toy izao nomeny ny zanany fa ny Jaona voalohany 7:5 koa tsy tokony adinontsika ny amin'ny hoe fa nomen'Andriamanitra Kristy izy nahafony aina isika koa zany a mba tokony ahafony aina ny aintsika hamonjy ny rahalahy zany hoe amin'ny fitiavana zany dia mila makatahaka ny Kristy tsika ny Efesianina 5:5 dia milazany amin'izany mihitsy manao hoe Kristy izy izay nanolotra ny ainy dia tsika koa tokony mba hifankatia ifanolotra ny aintsika koa zany ho an'ny namantsika amin'ny fitiavana zany dia Kristy ny modely alaintsika tahaka ohatrany koa amin'ny fahamasinany amin'ny fahendreny amin'ny fomba fampianarany amin'ny fitondrantenany amin'ny zavatra maro isan-karazany zany dia ny antsika kristiana i Kristy ny tena modely tonga lafatra alaintsika tahaka ary mila manao an'izany tsika raha tena tiatsika no hitany hoe tena kristiana marina isika ny zavatra fahatelo koa nefa zay tsara fantatsika dia hoe misy fetrany io fankalana tahaka ny Kristy io fa tsy hoe dia alaina tahaka ray manontolo akory satria misy zavatra tsy azonao alaina tahaka mihitsy ohatra fotsiny zao amin'ny hoe izy dia tsy nanambady izy dia tsy hoe niaraka tamin'ny olona zany mihitsy dikan'izay zany a dia tsy afaka nakatahaka azy ny olona sasany amin'izay lafin'izay tahaka izany koa i Kristy dia mety hoe lava volo dia tsy hoe anahaka ny Kristy dia mba atao lavabe koa ny volona hoe ahoana ny didy akanjon'ny Kristy dia nididy akanjon'ny Kristy koa zany no andeha ho atao lasa ekstrémiste be tsika raha vao miditra anatin'izany zavatra any amin'ny lafin'ny fizika dia tsisy zay tokony hoe azy manokana zany tsy tokony hoe andeha ho alaintsika tahaka fa ndraindray manko misy olona tonga amina fampianaran-diso mihitsy vokatra olo hoe makatahaka ny Kristy io dia tsy mahailo hoe aitraiza ny fetran'ilay izy dia misy hatraminy hoe za hiala amin'ny asako fa Kristy tsy niasa zany tamin'izy fahavelo fa nitory filazantsara nandehandeha tsy tero fotsiny nataony raharaha misy ny mety hoe voantso amin'izany fa tsy ny olona rehetrarehetra dia tahaka n'izany koa misy olona mieritreritra amin'ny hoe i Kristy rehefa natao batisa dia tamin'izy olon-dehibe natao batisa dia tsika koa zany tokony olon-dehibe vao atao batisa tsy izay mihitsy le hoe fanahafana ny Kristy fa hoe natao batisa izy dia atao batisa koa tsika fa amin'ilay forme dia tsy manenjika an'izany tsika satria raha hoenjehana izy dia tokony 30 taona daholo zany tsika vao atao batisa raha hoe atao mitovy amin'ilay batisan'ny Kristy dia tokony any amin'ny Jordana daholo zany raha hoe tena atao mitovy amin'ny an'i Kristy dia tsy tokony hoe misy piscine zany fa reny rano ary rehefa atao batisa dia tokony tsy asiana fiofanana zany satria ny Kristy tsy isy izany fiofanana batisa zany tsy asiana fanontaniana fa ny Kristy tsy isy fanontaniana tonga dia nijoboka avy hatrany ka tsy amin'izany ilay izy fa ny hoe manahaka ny Kristy tsika natao batisa izy dia atao batisa koa tsika ohatran'izay fotsiny izy fa raha vao hitaritsika lavitra be izy dia izay mahatonga hoe lasa mivoana koa ilay fanahafana ny Kristy raha ohatra ka hitarina amin'izany zavatra be dia be izany hoe Kristy ohatran'izao dia za koa zany tena hanao ohatran'izay koa ny fiainako Kristy tsy nanana trano dia za koa zany tsy mila manao trano zany Kristy tsy nanana vola tany amin'ny banky zany dia za koa tsy hametraka ny volako any amin'ny banky tsy ohatran'izay mihitsy n'ilay izy ka mila tandremana zany hoe fanahafana ny Kristy fandresahako teo ambony teo le ohatra maromaro fa tsy any amin'ny lafiny fizika ohatran'izany no andeha hanahafatsika azy zavatra fahaefatra zay tsara fantatsika koa nefa ravana dia hoe misy fahafahana amin'io fanahafana ny Kristy io be dia be manko ny olona mety hiteny manao hoe nareo ne zany tsisy mahizy azy anareo mihitsy satria tena miala tanteraka zany le identité anareo fa dia lasa identité an'i Krista zany no identité anareo lasa ohatrany hoe tsisy fahafahana zany fa ohatrany hoe kejain'ny Kristy zany ny kristianina ao anatin'ilay izy ny zavatra tsara fantatsika ravana ao amin'ny Kristy mihitsy ny tena misy ny fahafahana ny liberté tadiavin'ny olona dia hoe te atao izay tiany atao tsotro zao fotsiny izy dia manao izay zavatra rehetra tiany atao dia ny tsy fantatra aloha nefa dia zao hoe rehefa mandeha amin'izay zavatra tiany atao izay izy dia vao maika izy ho fatorany karazana fahotana sy ny faharatsiana sy ny fahalotoana samihafa hoe manana fahafahana zany andeha hanota hijangajanga angalatra vao maika ianao vao fatotro zany zavatra samihafa zany fa rehefa tonga manahaka ny Kristy ianao vao tena ho hitanao zany atao hoe fahafahana
ao amin'ny Kristy ny tena ahitana zany atao hoe fahafahany zany fa tsy ivelan'ny Kristy mihitsy. Ny dikan'izay rehefa tena manahaka ny Kristy tsika vao tena mahita ny atao hoe fahafahana marina, ka tsy midika mihitsy zany hoe tsisy identité tsony ianao rehefa manahaka ny Kristy, fa mipetraka foana ny toerana izay ametrahan'Andriamanitra anao eo amin'ny fanjakany, saingy mirepresenté an'i Kristy kosa ianao amin'ny fahavelomanao. Zavatra fahadimy izay tsara ho fantatsika dia ny hoe ao amin'ny soratra masina no ahitantsika ny toetran'i Kristy. Ny dikan'izay zany dia hoe rehefa te hanahaka ny Kristy anao dia mila koa mandinika ny tenin'Andriamanitra, mila mamaky ny Baiboly ahafahanao mahita hoe ohatran'izao zany Kristy zany, fa tsy honohono fotsiny dia inonono iny no alainao tahaka, fa tena hainao mihitsy no miditra, mijery ny fomba fampianatrany, mijery ny fomba fiainany, dia izay no alainao tahaka. Isan'andro no rehefa mamaky ny soratra masina dia miezaka mandrakariva hampitovy ny tenanao amin'ny Kristy, ary Kristy dia ambarany Baiboly iray manontolo manomboka any amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Dia rehefa mamaky an'io ianao dia miezaka mandrakariva hampitovy ny toetranao amin'ny toetran'i Kristy. Izany le fiovana, izany le fibebahana, izany le fitomboana ara-panahy isan'andro. Tsy ho tratratsika le hoe tena ohatran'i Kristy tsika raha mbola eto ambonin'ny tany, fa rehefa tonga any an-danitra vao feno amin'izay fahafianoana izay, fa mandeha miakatra mitombo isan'andro kosa nefany izay le hoe fitomboana ara-panahy hitovy amin'ny Kristy izay. Ary ny zavatra fahenina ravana dia ny hoe indraindray misy zavatra mora kely amin'ny Kristy mihitsy ny manao azy, ohatra ny mamela heloka, ny mivavaka ho an'ny fahavalo, fa amintsika izy tena zavatra sarotra be. Ahoana ny hatateraka an'izany? Ny valiny dia hoe tsy ho vitanao mihitsy ny hanahaka ny Kristy amin'ny heritsainao sy amin'ny fomba ezaka ataonao raha tsy misy ny fanahin'i Kristy mitoetra ao anatinao. Ary zany nambaran'ny Romanina toko 9 hoe izay ao amin'ny nofo izy dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa itsika ozy izy ambaran'ny 5 hoe fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo, fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Zany hoe ilay fanahin'i Kristy mihitsy no mila mitoetra ato anatintsika, dia io fanahin'i Kristy io no mitarika antsika sy manampy antsika sy manova antsika hitovy endrika amin'ny Kristy. Ny dikan'izay zany dia izao hoe raha tena tianao zany hanana fitoviana amin'ny Kristy, avelao ny fanahy masina hiasa sy hanova ao anatinao. Meteza zany ho tarihan'ilay fanahy masina, fa ny fanahy masina tsy hitarika anao hitovy amin'ny anina na hitovy amin'ny ranona zany, fa hitarika anao izy hitovy amin'ny Kristy. Zay ny tanjony. Dia raha vao tsy manana ny fanahin'i Kristy ianao tsy ho tonga tahaka ny Kristy zany mihitsy na hanao ezaka tahaka ninona eo aza, fa tsy vitantsika amin'ny nofo aman-drà zany. Ary zay mahatonga ny hoe sarotra ilay mamela heloka, fa maninona tsy mahavita mamela heloka ohatran'ny Kristy mivavaka ho an'ny fahavalo, satria ara-nofo be tsika. Fa rehefa ny fanahin'i Kristy no mitoetra ao anatintsika, dia io fanahin'i Kristy io ilay nanangana azy sy nanomena azy ny hery ahafahany nanao an'izany no hanangana antsika koa, ary hanome antsika koa ny hery ahafahantsika manao an'izany. Dia tena hoe afaka ny hitovy amin'ny Kristy ianao. Tsy hoe Kristy ianao fa maka ny toetrany mampitovy ny tenanao, makatahaka ny toetrany, fa tsy hoe ianao akory ny Kristy. So dia avadikintsika amin'izay lafany zavatra izay koa le izy, fa tsy izay mihitsy le izy. Ary ny farany ravana dia izao rehefa hoe makatahaka ny Kristy tsika dia misy fisokafana koa le izy, fa tsy hoe misy zany tsy mahazo makatahaka nizaniza tsony, fa efa Kristy zany no tafina. Fa na i Paola aza dia ny teny hitantsika any amin'ny Korintiana 2:4-5 amin'ny hoe mananatra anareo ao izy manahafa ahy ianareo, manahafa ahy. Zany hoe azonao atao tsara mihitsy makatahaka olona isan-karazany. Ohatra hoe ny fomba fiteniny ihany na mahafinatra, ny fomba fampianatra ihany na mba tiako alaina tahaka, ny fomba fiakanjony ihany na montina tsara mba tiako alaina tahaka sy ny ohatran'izany. Fa i Kristy no faratapony, zany hoe tsy mahazo mihoatra ny Kristy. Raha ohatra zany ka misy zavatra mifanohatra amin'ny fomban'i Kristy kanefany ataon'ilay olona dia tsy ataontsika izay, fa raha ohatra ka tsy mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy dia azontsika alaina tahaka tsara. Na olona io, na fomba fanao zavatra io, na fomba fisainana sy ny rehetra io, dia afaka makatahaka zavatra isan-karazany tsika, na hoe ny ray aman-dreninao na ny ray tapo aminao na ny mpitarika anao dia azonao alaina tahaka amin'ny fomba isan-karazany, saingy zavatra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy, zavatra tsy manohatra amin'ny fomban'i Kristy le izy. Dia izay natao hoe manahaka ny Kristy. Manomboka zao raha ravana dia ity fanontaniana ity no aoka ho apetratsika mandrakariva amin'ny zavatra rehetrarehetra izay miseho, fa izay no tena hoe manahaka ny Kristy. Dia ny hoe raha i Kristy no teto, inona ny nataony? Ohatra misy mamono ianao, toy izay anao manao hoe raha i Kristy no nisy namono, inona ny nataony? Dia izay le valiteny izay
no tokony hotaonao satria izay le hoe manahaka ny Kristy, le réaction ny Kristy, le fomba fiasany, le fomba fanehoany sy ny fiasany eo amin'atrehan'ny zava-misy anankiray izay koa no de ataontsika fa raha izany no ataontsika de milamina ny tany satria ny Kristy de zao fitiavana ny azy no manjaka, fanetretena, fanompona, fahamasinana, fahamontinana ary rehefa tena mampitovy sy makatahaka manova ny fiainantsika hitovy amin'ny any Kristy sika ao ambany ny fanampian'ny fanahy masina de ilamina ny tany ary zany ny tena atao hoe kristianina marina. Koa dia mahireza ry havana manomboka zao atao filozofia zany amin'ny hoe ny Kristy ny tafiko, izy ny modeliko, izy ny fiainako zay ataony no ataoko. De ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra. Amen.